ny mandat na ny feom-potoana zay iasany ity bureau maharitra ny mpandindra ny atoko leader fanilo ity dia tapitra amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana Desambra 17 sy 2000 voafidy zahay tamin'ny 12 décembre 2012 pour un mandat de 5 ans. Ary io fifidianana amin'ny fomba tena demokratika izay tsy zahay reto namolavola azy no nahavoafidy anay. Manana andraikitra izahay zay andraikitra zay lofosanay hatramin'izao dia hoe hamelo indray ny antoko araka le voalazako teo zay tsy nanana olom-boafidy tamin'ireny sehatra rehetra ireny. Ka izany tompo lahy sy tompo vavy nama amin'ny serasera dia tsy vita ny resa be any anay fitrano fotsiny fa eo amin'ny fanaovana politika ihany koa dia ilaina ny fisina eny amin'ny sehatra zay misy eto amin'ny firenena amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana ny fandendaraha na ny miainga avy any amin'ny farahamonina fototra ka hatramin'ny atampo. Ka izay zany no anisany engagement na fanamby izay nankinina taminay tamin'izany fotoana zany ary mbola miroso amin'izany zany zahay. Ka mbola veliko ndray mandeha fa ny conseil d'orientation araka le voalaza teo mbola hozaraina aminareo rehefa avy eo ny fitsipika anaty ny règlement intérieur sy ny fitsipika ny andininy izay mifehy zany zavatra zany fa tsy manana fahefana anao andrizany ireny olona zay mitorona azy mparome lesona amin'ireny zavatra reny fa fahitanay azy dia fampisavorovorona fotsiny. Sahala amin'izany ihany koa ny fifandimbiasana ary ny fitantanana ny antoko sahala amin'ny antoko politika rehetra dia ho hitanareo ihany koa ao anatin'ny règlement intérieur zay misy fa ny fisiana ao anatin'ny antoko politika dia miteraka voalohany adidy de devoir andraikitra fandraisana andraikitra ary rehefa aveo ihany koa dia miteraka zo il y a des devoirs mais il y a des droits aussi. Ka ny andraikitra izay raisina no manome zo amin'ny fandeha raha ato anatin'ny antoko